Araka ny zavatra raha malala misy andreo Canadianina araka amby folo zay misy fiarah-miasa amin'ny Canada sy ny Africaine dia misy fiofanana ataony zareo sy ataony. Ny tamin'ity taona ity zany somary nampiakarina ny avoavonentany zavatra hoe ny ofanana sy ny anarana dia isy anatin'izany ataontsika hoe ny fahamaizana ataontsika solika satria na hitsika tato angambana nisy an'ireny sterna mivadika ny Moramanga, misy an'ilay zavatra nitranga tery Ambohimanambola, misy ny zavatra nitranga teo Ambodivona dia manakaikikaiky ny tobin-tsolika dia Galanà moa efa ela niara-niasa taminay zareo dia nisafidiana manokana hoe ny Galanà no nakana an'ilay site anaovana ny exercice zany hoe ny zareo Canadianina manaiky efa manana traikefintsika fa nanampy ilay traikefa efa nananana mba ahafahana mamonjy aingana kokoa na misoroka ny loza teraky ny firetana amin'ny resaka solika. Le hetsika ve hijanona am'izay hoe tia amin'ny tobin-tsolika izay sa mety hitatra amina ny fiofanana moa be dia be misy karazany anaky enina fiofanana ao ny ataontsika risque chimique ao anatin'ny solika ohatr'izao ao ny ataontsika sauvetage extrême ao koa ny anatin'ny ataontsika hoe prévention dia ao anatin'izay koa misy ny atao hoe sauvetage et déblai le fiotsahana tany dia ohatrany teny Antsimialonjafy ary misy koa ny fiofanana hafa tactique opération tactique na opération technique zay hoentin'izy ireo niezahana manana an'ireo ankizy zay ho lasa adjudant ty taona ity dia niezahana zany ireo efa niofana nanomboka tamin'ny volana janvier ka hatramin'izao mbola anatin'ny formation no mena an'ilay fiofanana. Izay fanateverana ny fahaizanao sy ny fikirakarana ny asa ataonareo zay inona no tena hoe olana sedrainareo ny olana sedrana moa dia raha malala tsy fampiany olona aloha etsan-danina tsy ampy ny isan'ny mpamonjy voany raha oharina amin'itaontsika manohatra fotsiny tsika amin'ny Canada marina fa mandrositra 1,5 million zareo ny olona nefa mpamonjy voany 2 arivo dia tsika 900 eo mpamonjy voany nefa 3 millions ny isan'ny vahoaka eto Antananarivo zay dia efa tsy fampiany isan'ny olona manaraka zay koa tsy fampiany fitaovana fa reo amin'ny traikefa hitan'ny tanàna ny asa zany efa mezaka tena na zareo vahiny ary manaiky fa tena tafiditra mitovy amin'izareo fa fitaovana tsy ampy. De l'association Canada-Afrique. L'objectif de l'association Canada-Afrique est de venir en aide à plusieurs pays de l'Afrique, dont le Burkina Faso, le Togo, le Bénin ainsi que le Madagascar. Présentement, nous sommes à notre 3e mission avec le Madagascar. Nous avons fait la mission en 2016, en 2018 ainsi que cette année en 2019. Notre but est d'apporter de l'équipement médical et incendie afin que les pompiers de Madagascar puissent mieux intervenir lors des interventions, donc indirectement sauver plus de vies.